Faly miaraba tompokolahy, faly miaraba tompokovavy, tonga soa indray eto amin'ny fandarana malagasy eto amin'ny IC télévision, fandarana malagasy eto Canada. Anio isika dia manana vahiny izay heverina fa mitondra zavatra lehibe tokoa eo amin'ny kolotsaina sy ny zavakanto malagasy. Tsy izay zany fa Jojoby. Jackson Jojoby zay no vahintsika androany. Miarabanao Jackson Jojoby, tonga soa eto amin'ny fandarana malagasy eto amin'ny site télévision. Faly miarabanao Andriamato Barandresy ary ihany koa miaraba ny vahoaka mpanaraka tsy tapaka ny fandarana zay ataontsika teto amin'ny IC télévision. Jojoby, Jackson Jojoby, Eugène Jojoby Euseb. Misy fandraisany ve zany ohatrany sa hoe anarana sendra mitovy fotsiny sa misy fandraisany? Zany hoe ny anarana moa zany dia efa milaza zavatra be dia be le izy. Jackson zany fanampiny anarako fa le Jojoby ina moa zany lazana anazy nom de famille amin'ny teny vazaha dia misy fandraisany be dia be kokoa amin'ilay olona izay eritreretinareo angambany dia Andriamato Jojoby Euseb. Ataoko hoe Andriamato izy satria be dia be miantso fotsiny hoe Jojoby fa izy zany amin'ny maha-olon-dehibe anazy dia atao hoe Andriamato ihany. Dia zay, za zany zanany lahy Eva dia mipetraka eto Canada eto amin'izao fotoana zao. Misy firy moa zany nareo no zanaky Jojoby? Oui, misy enina mianadahy zay, 3 lahy dia 3 vavy. Dia za ny lahy faharoa nefa fahatelo amin'ny filaharana amin'izay rehetra zanany. Amilona ao anatin'ny mozika daholo nareo aky zany? Zany hoe manao mozika daholo zay mianakavy avy any amin'ny ray, ny reny, ny zanaka rehetrarehetra manao mozika daholo. Enao eto a Canada, mbola manohany zay atao hoe ao anatin'izay fanaovana mozika matianina zay ve sa manao mozika ihany fa tsy tena matianina loatra? Ny hoe manao mozika, izy zany moa zavatra efa natao hatramin'ny ela, fitiavana ihany koa le izy dia tsy afaka ny anajanona le izy moramora ohatr'izao dia manohy foana. Dia tany amin'ny tanàna moa zany hoe miara-mitendry, miaraka amin'ny fianakaviana, amin'ny ray, amin'ny reny, ny rahalahy sy ny anabavy rehetrarehetra. Fa rehefa tonga eto zany dia somary niova kely indray le izy dia miaraka amin'ireo le mpitendry izay artista eto amin'ny tanàna ny Montréal eto dia niova kely ny zavatra atao fa mozika mitohy foana. Ao anatin'izay fanaovana mozika zay efa nieritreritra ve ianao hoe andeha hamoaka rakikira samirery amin'ny anaranao, andeha hamorona tarika, andeha hanao fampisehoana samirery sa hoe mbola mijanona amin'izao atao hoe stade misy anao zao aloha? Le izy moa zany tsara Mario kely ihany fa za zany to anatin'le tontolon'le mozika io zany vitsivitsy ihany angamba ny tena mahafantatra zany hoe mihoatra an'le dadanay zany satria izy zany ny aloha sehatra be foana, izy ny mpihira, izy ny mpitarika dia moramora amin'olona mahafantatra hoe iza io rangahy io. Fa ohatra ny anahy manokana za zany mpitendry gitara be so ny tena ahafantaran'izay mahafantatra anahy dia somary ambadimbadika kely ohatsy dia mivoaboaka firy fa ianao tena anontany hoe manana eritreritra ve hoe hamoaka zavatra manokana na manokana. Amin'ny hoe mampitendry anahy ihany koa zany dia mamorona ihany koa zaho anatin'izay zavatra zay. Fa za zany hatramin'izao mbola tsy nanao zavatra hoe vokatra, hira, hoe anahy manokana le izy amin'ny anarako. Hatramin'izay zany za mbola tsy nanao fa le izy zany saintsaininao eo foana moa fa le izy amin'le zavatra ohatran'izay rehefa masaka angamba le izy vao aroso dia zay vao tena hita hoe tokoa le izy fa tsy hoe resana le izy dia rehefa hoe mipirina any tsy hita dia aiza foana le izy. Dia aloha rehefa mivoaka le izy fa le izy mbola zavatra eritreretina ihany koa le izy. Ny afantarana zany Jojoby zany amin'le mozika salegy, inona moa le hoe mozika salegy io? Afaka zavazavainao hoe tantarana zany mozika salegy zany, inona marina ny tena hoe manodidina zany mozika salegy zany hoe famaritana zany hoe mozika salegy? Mozika salegy moa zany hoe ny afantarany antsika gasy angamba ny tenenako anazy. Le izy mozika hitambarany gasy rehetrarehetra zany, ny gasy rehetra avy any avaratra ka hatrany atsimo, ny atsinanana ka hatrany andrefa, ny mandalo ny afovoantany manao salegy daholo fa ny fomba filalaovana azy angamba ny hafa kely. Dia hoe ohatry ny eo moa le salegy ozizenao zany dia le izy raha ohatra ka hoe le olona nianatra nandalina mozika, zareo angamba manana fomba anazavana azy kokoa. Fa le fanontaniana zany efa matetika napetraky ny mpanao gazety ihany koa zany tamin'ny dadanay Jojoby zany.
manontany hoe ina tena salegy dia mbo mino zany zay mbo hoe raha sendra mbo notanin'olona zany hoe ina moa zany salegy zany dia mbo anazavana anazy dia le izy zany mozika araka ny théorie moa zany izy ry zareo dia misy fomba fanisana an'le temps le zany dia hoe 6-8 ny filazany vazana azy fa bon za zany tsy dia nandalina loatra an'le fianarana lezy fa le zany karazany hoe nianatra tatsofina fotsiny mihaino dia zay zavatra henoko nitendrena dia le mozika zany à peu près zavatra ohatran'izao zany le hoe gadona amin'le izy le zavatra ohatrany hoe mitohy le ohatran'izao tsara misy fanazavany dadany anazy tamin'izay mandeha zany ohatran'le machine hitareo le machine locomotive taloha reny le zany raha vao manomboka dia manao hoe tanao dia ohatry mitohitotra zany dia avy miadana azo lalaovina miadana le izy dia miaingana dia raha ohatra koa hoe tapiko amin'ny tanana moramora le izy dia ohatry hitanao le mitehaka le gasy mitehaka ohatran'izao reny fa raha vao ataoko aty indray le dia lasa manometra zao zavatra ohatran'izay ohatrany hoe zavatra mitohy be foana le izy ohatrany mihodina dia ohatran'izay le mozika salegy ny gasy angamba tsy ahafantarina zany fa mahafantatra daholo fa zareo mbo manontany ianao zany dia fa mirenana kely fotsiny gasy rehetra mahay salegy daholo ianao amin'izao fotoana zao misy programme ve inona ny projet eritreretanao atao atoato na eto Montréal na aty amin'ny sehatry ny diaspora misy programme ve amin'izay sehatra ny hoe fanaovana fampisehoana zay za moa zany araka le lazaiko teo tonga eto Montréal teto zany dia manohy foana le fanaovana mozika fa miaraka indraindray za misy malagasy namana ka misy malagasy namana be dia be miaraka manao mozika amiko ihany koa dia misy ihany koa ry zareo le tompotany teratany eto zany dia miara mitindry amiko zareo ihany koa zany fa atoato zany ny tena fandaram-potoana koa dia resaka fandraisam-peo angamban'izay aloha ny zavatra tena programme ataoko amin'ity atoato zany hoe anatin'ny fotoana tsy voafetrako le izy fa io zany tsy hoe anahy fa ireo le mpanakanto namana eto amin'ny toerana dia ankoatran'izay moa zany dia misy fampisehoana kelikely tsy indraindray amin'ireny le toerana mety voana amin'ny arivariva amin'ny ala ohatran'ireny dia ny ankoatr'izay misy ihany koa le izy namana gasy izy zareo zany niantso anahy hoe ahoana Jackson ve afaka hoe hanampy anay araka hitendry aminay amin'ny farany taona le 31 décembre zany dia izy zany karazana soirée kely dia miala tsiny moa zany fa le toerana mbola tsy fantatro le izy fa le izy misy fotsiny le ohatrany hoe fitendrena kely amin'ny farany taona dia entre sambo gasy le izy fa io moa zany tsy manakana hoe raha ohatra ka hoe misy namanareo teratany eto fantatrareo hoe asairo zareo mba ho tonga fa amin'ny 31 décembre le izy zay zany amin'ny 31 décembre Jackson Jojoby manasatsika ho avy eo any olazainy amin'ny manaraka ihany ny toerana amin'izay amin'ny farany taona zay amin'ny 31 décembre miverina kely amin'le mozika salegy zay ny ahafantarana ny Jojoby zay ianao zany manaraka an'izay atao hoe bakira zay ihany koa eo amin'ny fanaovanao an'le mozika sa misafidy gadona hafa na endrika hafa eo amin'ny fanaovana an'le mozika le salegy manao salegy zay tena nahafantarana ny dadanay fa na izy ihany koa raha ny ange tsy hoe nijanona nanao salegy fotsiny izy ary alohany teny hoe naovany salegy angamba ny mety be dia be ireo le promotion moa zany filazana anazy tamin'ny fotoana taloha aloha reny le mahafantatra anazy tsara fa izy dia nanao karazana gadona hafa gadona vahiny satria mpampandihy zany zavatra nataony voanomboka nanao angamba izy dia nampandihy dia enao raha mampandihy olona zany tsy voatery hoe gadona salegy foana fa ny olona angamba mety monamonaina fa mbo sy io zavatra hafa kely indray dia ohatran'izay ihany koa dia zay moa zany na zay le tambola kely hoe nipetraka niaraka tamin'ireo ray aman-dreninareo tsy hoe salegy foana angena le fandrazareo atao an-trano tao aminay atao iny fa na dia hoe io raha ny tena hoe ataony nahafantaran'olona be dia be anazy fa mihaino karazana gadokira be dia be zay atao dia na zay zanaka zany dia samy naka an'izay fanandrify aminy zay metimety aminy ohatrany ana za tia salegy dia za koa tia hira fa iny maro gadona be dia be tiako anatin'le izy dia amin'le fanaovana mozika amin'izao za zany tsy nijanona ihany koa amin'le hoe salegy zay iny zany moa zany hoe karazany zavatra nitaizaina zay foana iny zany tsy azo arina iny amin'le zay hoe le Jojoby le taranaka zany hoe le izy eo anatiny foana fa lalao kely zay dia indraindray misy somary asiana saosy kely avy ivelany le izy na tsy voatery hoe tena zato isan-jato salegy le izy fa le loko zany ezana zany tsy dia manary loatra an'izay le loko salegy zay
miresaka an'izay hoe mozika vahiny zay ianao iza no eritreretina hoe mba hoe ataontsika hoe ninspiré anao tamin'ireo le mpanakanto vahiny na tany Afrika na eran-tany mihitsy izy ay malalaka be zay fanontaniana ny anaranao hoe Jackson mantsy a ohatrany mampiatrehitra zany hoe Jackson Michael Jackson azoko tsara bartenena le izy moa zany nisy fotoana ihany koa zany anontany fa nanina moa ny anarako hoe Jackson Jojo dia fanazavany dadany anazy tamin'izay angambany hoe izy zany nakafy be an'le Jackson 5 tamin'izany fotoana dia ohatrany hoe mbo le fitiavany an'izay le Jackson 5 zany dia za zany raha voateraka dia nameny le anarana hoe Jackson fa le hoe izy ny mpanakanto hoe vahiny hoe mbo nakafisiko be dia be le izy za raha tsy tanisa raha ohatra koa amin'ny afrikanina fotsiny misy taloha be misy an'izany tarika atao hoe andraso diniko somary adiniko kely be dia be misy an'i Ismaël Lo dia misy an'ity le tarika sénégalais ty manko tiako ilazaina be misy ny anara fa ohatrany le échappé kely anahy fotsiny le izy dia amin'ny européenne be dia be ihany koa tiako za moa zany hoe aloha tonga dia tsoriko za tia mozika classique za tia mozika rock za tia funk tia reggae dia be dia be tiako daholo raha vao mozika tsara raha ohatra ka hoe vao mihaino anazy zany za dia voasarika amin'le izy dia efa tiako zay le mozika amin'izao fotoana izao ahoana ny fahitanao ny tontolon'ny zavakanto sy ny fanaovana mozika indrindra ho antsika tanora amin'izao fotoana izao mivoana ve sa tena hoe hita mihitsy hoe manana talenta tsika malagasy eo amin'ny fanaovana zavakanto amin'izao fotoana ny hoe mivoana angamba ny sarotra be mety tsy mivoana kosa angamba ny izy za fa zany hoe be dia be zany tanora manararoatra tsara n'le fisina teknôlôjia amin'izao fotoana zany dia moramora amin'ny zareo zany mahazo karazany hoe renseignement afaka mijery zavatra fa ivelany par rapport amin'le promotion talohaloha zany somary sarotsarotra kokoa zany izy mombanay fa amin'izao be dia be ny tanora malagasy mahavita zavatra tsara mihitsy ka niporofo ange raha ohatra ka mijery YouTube ianao satria iny moa zany tena hoe fitaovana anisan'ny hoe aingana indrindra raha ohatra ka hoe hijery hoe inona daholo moa zavatra misy any amin'ny tanàna ohatrany antsika telavidavitra dia mahita anao fa dia misy tanora dia mamoaka zavatra mahafinaritra dia tena mahafinaritra misy koa ny mamoaka eo ihany za tsy laza hoe ratsy satria mozika zany samy afaka mandray zay tandrify azy daholo dia mety hoe iny koa angamba ny tena nampisy inspiration anazy za zany tsy tena hoe resaka gadona fa hoe amin'le niveau hoe katraizany ny enony dia misy fiantraikany ihany koa zany amin'le izy dia za zany mampirisika ihany an'le le tanora kely zany reo hoe tohizo le efa tsara dia raha ohatra ka hoe misy maheno anareo miteny hoe zany ataon'ny lazandro zany ohatrany mbola tsy dia ao tsara aza atao makivy le izy fa matoa le olona misy miteny an'izay dia hoe manana faniriana angambany izy mbo ampivoatra mbo tonga amin'ny niveau ambonimbony kokoa le zavatra ataon'le tanora fa be dia be ny tanora mahavita zavatra tsara ny amin'ny aty amin'ny diaspora ahoana fijeriny jojobiny malagasy aty ivelany tena hoe mitazona an'izay mahamalagasy zay ve izy eo amin'ny kolotsaina malagasy na hoe mitady an'izay mahamalagasy zay isika ty ivelany zany sa hoe efa rakotry ny andrareo vahiny zay tompotany sa mbola voatazona ihany zay mahamalagasy atsika zay na amin'ny teny na amin'ny kolotsaina le mahamalagasy moa inona moa ny tena hoe mahamalagasy amiko eo aloha le fiteny malagasy zay tenenin'ny malagasy rehetrarehetra angamba mahay miteny malagasy daholo raha tsy hoe le malagasy tsy nampianarina teny malagasy dia iny moa zany mijanona foana dia le amin'le mitady hoe mahamalagasy be dia be za mahafantatra malagasy be dia be mipetraka ety Montréal ety fa zareo zany na fomba fiainany dia mbola malagasy foana hoe ny sakafony dia ny akamaroany zany mbola sakafo malagasy eny fa na dia hoe tsy enombo gasy tsony angamba le izy fa le hoe le fomba fikarakaraina anazy dia mbola malagasy na le fombafomba mampanao zany hoe hitanao le fomba firesaka fomba fitaizana zaza za mahafantatra fianakaviana be dia be dia le malagasy tazomina ihany fa hoe misy fiteny zay moa ohatrany hoe trandraka milevina zany dia manaraka ny volotany zay levenany eo dia tsy maintsy hoe manaraka ihany koa ohatrany eo na moa zany fomba mpianandro zareo ety zany ianao tsy afaka akory hoe hijanona amin'le hoe za raha nga malagasy dia tsy maintsy tazomiko an'ity foana za tsy hanova nininina kely hoe tsy ho malagasy
fa gasy mahay manaraka mahay mandanjalanja an'izay a mitazona an'le mahamalagasy azy a ary ihany koa mahay mandray an'le zay le fomba na zavatra ohatran'izay zany ho an'ireo le vahindreo mba ahafahana miara miaina tsara anatina symbiose miaraka amin'le tompon-tany eto. Zany hoe tsika malagasy zany raha azo tsara ny fanazavanao dia mahay amin'ny hoe intégration mahay miaramonina zay miaramonina moramora kokoa atsika malagasy zany le izy zay zany hitako hoe tombony ngeza be ho atsika malagasy zay. Nahoana ny tsenan'ny zavakanto aty ataoko hoe eto Montréal na aty ivelany ny ankapobeny mandeha tsara ve raha hoe manao fampisehoana aty tonga ny tian'ny olona sy ohatran'izany sa zany hoe ny tsena le tsena moa zany matetika zay hoe manana entana tsara foana ny tena hoe be mpividy zany akory tsy atao hoe ndeha tenenana hoe tsy dia mandeha na ohatr'izany fa hoe mara manao zavatra tsara ka hoe tafita amin'olona dia mandeha foana le izy io zany na hatrany Madagasikara ange ohatran'izany ihany be dia be ny mpanakanto fa tsy le mpanakanto rehetrarehetra akory ny tena hoe afaka manararaotra an'izay hoe miaina tsara n'le zavatra asan'izay hoe avelo azy soama tsara ohatra na ny eto ary ny be dia be reo le hoe mpitendry musicien na artiste zay fantatro eto Montréal eto ary zareo zany tsy mijanona amin'izay le hoe asa fanaovana mozika zay foana fa samy manana ny asany ankoatran'le mozika dia za zany ohatry ny mahita le mozika zany lasa ho an'ny sasany hoe ambiny le ambiny zay moa zany ohatrany hoe mafy be angamba raha tenenako izy hoe ambiny zany le izy fa za angamba mieritreritra avy amin'le hoe resaka tsena zay matoa angamba n'izy hoe manao le mozika faharoa fa tsy voalohany a dia mety hoe le asa le tena zany mahavelona azy kokoa iny fa na dia tia mozika be raha n'izy dia aleo ny aran'le mozika somary ampandeferina kely satria ny fiainana fantatrao ihany fa tsy vitany hoe bon itehiteny fotsiny dia miteny dia mandeha ho azy fa ny olona tsy maintsy mandoa facture be dia be dia zay ahitany vola mahavelona azy tsara ny tena masony mafimafy kokoa. Jackson moa zany efa nanao fampisehoana akoatra ny tao Montréal tany États-Unis tany Europa sa hoe teto ihany aloha hatramin'izao sa efa nandehandeha zany hoe tamin'iza niaraka tamin'ny tarika niaraka nitendry tamin'ny dadanay moa zany iny ohatrany hoe mbo nananako occasion nandeha nitetitety faritra vitsivitsy maromaro nanaovana mozika dia teto Montréal zay nitendreko teto voalohany angamba tamin'ny taona 2014 dia tamin'izay tamin'le festival Nuit d'Afrique zay ny tongavako teto dia le izy tamin'izay nisy an'izay ohatrany hoe tarika ny foronana atao hoe Wake Up Madagascar zay angamba zay matadidy miaraka amin'ny Razia Saïdy mipetraka ao New York dia Charles Kely koa namanay tamin'izay dia tanatin'izay ihany koa nisy tournée nataony le zany spécial tournée Amérique du Nord tamin'izay fotoana zay nanao ta États-Unis dia teto Canada. Fotoanantsika moa manapetra Jackson mandroso any asa sao dia hoe misy afatra na misy teny kely tianao ampitaina amin'ny mpanaraka ny fandarana malagasy eto amin'ny ici télévision na misy zay tianao ampitaina amin'ny tanora indrindrandrindra sy ny malagasy ty ivelany diaspora malagasy. Ny anahy moa zany hoe niafatra kely fotsiny araka an'le lazaintsika teo zany le amin'ny mpanakanto artiste mpitendry anahy dia misy zavatra ataonay zany amin'le 31 décembre io fa le zany hoe ho hitanareo foana angamba an'izay namako amin'ny le réseaux sociaux moa zany filazan'zareo anazy hoe Facebook dia zay namako dia tsy maintsy mbola andeha nomeko vaovao hoe aiza ho aiza le toerana le daty moa zany efa nazavaiko teo hoe amin'ny 1 décembre amin'ity 17 ty dia ny ankoatran'izay dia niafatra ho an'ny rehetrarehetra zay mahay miteny gasy moa zany manaraka an'ity fandarana aty dia mahazo toa mijery fa misy zavatra be dia be ho avy eo karakarain'ny bary randresy dia tia koa moa zany karazana fotoana ahafahantsika mbo hoe mijery misy fandarana gasy ihany eto Canada eto ahafantarantsika zavatra maro anatin'izay dia zay mahazo toa manaraka be dia be n'ity fandarana aty. Dia misaotra betsaka ny Jackson Jojo misika nanaiky ny vahiny teto amin'ity fandarana malagasy ici télévision ity manantena fa mbola isy ny fionana any aoriana Jackson indrindra raha misy ny hetsika lehibe dia afaka
miresaka eto foantsika fa dia izay no fotoana androany isorana be dabe nareo nanaraka izao tafatafa sy dinidinika ny arahana tamin'ny Jackson Jojoby izao manome fotoananao amin'ny fandarana manaraka indray izay anasantsika vahiny afa indray mankasitraka tompoko lahy mankatelina tompoko vavy veloma tompoko Nyala tanagna zao tady karamagnoany tsy mety mahita ny ampian-tegna miaritry mafy miferigny aro koa mandeha ambarao avako jiaby indrindra i bababarako ai mama fa zanakandro tomady salama zandre lavitry tsy magnadigno matsaro fiarantsika jiaby mifaly aza magnahy fa za tsy magnino juro ambajaro lavitry jaly akolay magneno antanagna aombilay mitregny akijagna zavala matsiaro magnembo antanagna kokontolo agnaty ala ravamba kirombo magneno mameno loasaha zavala teody amine ela zatsy tany amine zavala teody amine ela zatsy tany amine tavela ampitandrano lakanye zaty ody fa mbola tsy afake tavela ampitandrano lakanye zaty ody fa mbola tsy afake tavela ampitandrano lakanye